Ya, tadid. Tahu kan même chauffeur aku président et nago no président chauffeur nago agora. Tia otrany Nania zay ny anaran'izy io Elvis. Ataoko recherche sady mandeha foana atsika. D'accord. Afaka aminao any Rijad, dia Rijad manao direct tao ah. Yes. Yes. Iny fa miaraka mitsangatsangana aminay nareo mijery hatsaran'ny Nosibe. Ho an'izay mbola tsinona le lalana tsara be izy io hitantsika io vao vita vao nitokanana tamin'ny Maly. Ty lalan'ity zany taloha tena nampijaly mivoaka ny Nosy Be ary tena hoe nabajaja tena nandritra taona maro tsisy nanamboatra fa tsika moa zany zao tena hoe vita soma tsara izy ary tsy misy lavaka intsony na dia ray ary tsisy lavaka intsony atria Nosy Be amintsika be merci beaucoup faly be zay zay baka Nosy Be ravoravo ny vahiny jiaby koa ravoravo anareo mpagnano baka alefa baka irantsika Dalvis ya hitanao Dalvis Tita Rotov izy igny lalagna tsara be. Alors 28 km Elville jusqu'à Andilagna. Nininy jiaby raha andeha zavantsika boka eo Dalvis andeha hizaha tany misy parc solaire. Zay tantara vetivety. Ya alefazy. Nisy fotoana zay magnano tournée aty président. Alefa mody aligny be igny. Mandeha plus de 2 heures de temps de traverser ty lalagna ty. Marigny zay. Ya, plus hein. Fa izy amizao bajaj mandeha tonga dia miasa. 40 minutes izao Delvis any Elville mandrapatonga aty Andilana. Ya. Taty zay mipetraka taloha Andilana chelolo Andilana amin'ny plage Andilana io dia mandeha mianatra en ville dia maty mody mijaly be. Dar salamy tena le surtout en ville tena grave be tamin'ny taloha tena mijaly fa zao izy ohatrany tena jusqu'à Dar Salam jusqu'en ville et même lalagna cratère any koa fa vita cratère boka raiky mandeha l'aéroport jiaby fa vita jiaby tsy hitanao ma lasa amizay atsika alefazy la musique. Yes. Asio muzika ak Delvis Mayarabako miboaka malagasy arabatsika voka malagasy zany a salama tonga dia salama atsika. zay mahavangivangy tokoa tiakavina monsieur le président teneny zareo amin'ny commentaire ato atsika Nosy Be ne voavangy matetika Nosy Be sambatra atsika ho ataontsika pilote ty Nosy Be ty sambatra be atsika tena ataontsika dôly mba hoe ny famoronana azy problème manarano mba tsy problème manajio efa nametrakatsika parc solaire atao anao centre de formation goavana be koa any tanora ary indrindrindrindra misy mbola projet maro atao anao amin'ny resaka cité inangonyango moa hitarina ngeza be ahafaran'ny olona rehetra zany na olona ataontsika hoe
olona mpivarotra tsotra dia afaka mividy tany manao trano. Ia, izay ny tanjo. Mandeha veniratsika eo Davisa. Zany le hira nandizany Monsieur le Président. Tadinao izy nandizany. Dia misy miteny ato hoe mahafinaritra be ty président ty. Tena mahafinaritra be. Alefa le hira. Akaiky ny vahoaka sady tian'ny vahoaka ry zady a. Tena zay mihitsy. Karaha tsy alefanao hirantsika daly. Ela koa opérateur anety. Faly be vahoaka rehefa mandalo tsika. Tiany zareo be Monsieur le Président. Faly be zareo. Kagaga koa zareo satria tsy misy tsisy garde du corps, tsisy jereo, tsisy. Io na shany garde du corps. Efa tsy maty jiro tsony no nanana mipetakana azo mandeha commentaire tena falifaly commentaire. Eh oui. Ya. Mitondra vahaolana ho antsika anao si be to Monsieur le Président miresaka jiro e ho avy parc solaire izy faregnanareo zegny fa tsy zegny tsony problementsika ato ato. Solution misy maro. Tsy mety alefanao hira. Nefa zo tio fa nandeha. Olo président nieny koa ohatrany anao za manko jeune universitaire dia mitoroka kokoa koa ho an'ny tanora jiaby zay mivoaka avy amin'ny lycée hiditra amin'ny université ohatrany andeha anamboarana président université ho naty nosy sady anamboarana université tena hoe université lehibe zany no amboarana d'accord ary misy filière resaka momba ny hôtellerie dia misy filière ihany momba ny économie ary entsitanareo zareo hoe horizon ranomasina Ya. dia tsika asany raha ohatra ka hitatsika zareo teto efa mametraka tsika eto ny ametraka ny parc Izy ry hoe. Ia. Wow. io ny parc solaire Izy ry e. Jirotsika. 9 io 9 mbola 9 module fotsiny io Ia. asany raha ohatra ka hitatsika ny ohatsy D'accord. ihany nao marina jerentsika le parc solaire zarebatsika ny parc solaire Etsy angamba ny lalany. Tsy mety alefany. Amizay mba misy kirakira ny technicien mila ambiance ny vahoaka. zarevana koa ngamba ny ato ny Nazy apitrano. Anao meromola shany. Miasa be ry zareo. teto zay tamin'ny maraina dia hidritsika zao hitanareo io rehefa ary tonga dia efa mandeha izy zany Izy io e parc solaire atsika anao si be. Tsy honohono. io zany io ane atao vita tsara io parc solaire io zao 9 no vitatsika 9 pont zany fa misy 400 misy 400 ohatran'io zany no ho ataotsika fa Wow. vao 9 fotsiny reo 9 parc anankiray zany zareo tsara neny izy Wow. Mbola 9 fa atao 400. 400 hitanareo le module raha io zany dia mo misy 400 ohatran'ireo ohatrany équivalent ana terrain de foot anaky 10 atrary amin'ny farany ary Ampy atsika tsara zegny. Wow, merci beaucoup. bye bye délestage zany nosy Bye bye. Zay fa loza. olana Il be pilote. tsy maintsy ahitatsika vaolany Merci beaucoup, Président. atrary arinarimantsy zao nataotsika module anankiray aloha zany eto 9 module 9 400 mbola tsiagna 400 eky champ maventy be boka zegny. Tonga dia tsy jiro eky ampitomagna atsika eto lalagna vita jiro. ny université ary amin'ny farany ary D'accord. nanaovatsika ny université D'accord. ary amin'ny farany ary délégation amonjy ny takelaka
Ya dia skafatsika moa takelaka zay manamarika an'izao projet parc solaire zao a natombotsika moa zany fametrahana an'ilay 5 mégawatts ito ary afaka volana vitsy a mba tsy ho tenenina hoe herinandro fa mety volana vitsivitsy dia hototosa sy ho tanteraka soamatsara ny fametrahana an'izany parc solaire zany mety zany dia 5 mégawatts no apetratsika ary indrindrindrindra ny économie zay azo am'izany amin'ny resaka vidina solika ofana groupe dia zavatra goavana fa dia araka ny fitenenana moa dia mipotra miazava azava ity tanàna Nosy-Be ity ary mipotsaka ho Nosy-Be ny masoandro ary tonga isaky ny tokantrano ny azavana zay ny faniriana zay ny fikasana apetratsika ho antonona rehetra eto Nosy-Be sy manerana ny Madagasikara asitsika tehaka mabe an'izany le 1700 panneaux le izy ny zavatra misika moa atsika rehefa manatrika eto dia ity teknika ity zany dia teknika efa vissage fa tsy nanao béton tsika ao ambany ao zany ametrahana le structure mitazona le panneau solaire misy vis zany no atsatoka any ambanin'ny tany dia rehefa ny 1m30 miditra any ambanin'ny tany any zany arakaraky le voany manana machine spéciale zany tsika manao an'le mifixé an'le izy any ambanin'ny tany zay zavatra lehibe voalohany tsika ho tenena faharoa satria mandeha ihany moa zany rehefa miresaka amin'ny technicien hoe raha sanatria misy cyclone ty amintsika dia ahoana ny mety résistance amin'itony panneau tony satria rehefa mahery ny rivotra mety somary mihetsiketsika ihany fa rehefa dinihana le structure satria ny avantage zany le structure mifaniray daholy dia mety vomaika amin'ny renforcer zany le rigidité enika hatramin'le hoe fixation amin'ny panneau le amin'ny eo anelanelany reny ara vérifiena ihany fa mety mafy sy hanina tsara izy io ka matoky engany ka hoe résiste cyclone ihany koa izy ty na dia hoe amoron-dranomasina ary sika mety hitranga ihany zany zavatra zany tsy maintsy eritreretina fa ny structure d'ensemble zany mety tsara le table moa misy variante ny table satria misy table na 26 panneaux na 28 panneaux ohatra zany fa efa dimensionné fotsiny résidentiel mahatratra le 1700 panneaux tsika azahoana le 5 mégawatt dia aty Nosy-Be hitatsika amin'izao masoandro tsara be zao fa aty zany ny rendement tokony ambony fantatsika fa ny atao hoe ny panneau solaire mantsy tsy hoe manome mandritra ny 24 heures fa manomboka amin'ny maraina iny izy dia miakatra dia amin'ny 30 zao izy ny tena maximum dia zava-dehibe koa zany le angle mba azahoany tsara le rayonnement an'le masoandro mba tafakatra hatrany amin'ny 70% 72% ny efficacité an'le panneau am'izay fotoana zay fa avy eo moa tsy maintsy midina moramora ihany le izy rehefa mandroso ny andro fa zava-dehibe koa dia misy batterie ahafahantsika mistocké an'le énergie amin'izay fotoan'izay iny rehefa tonga ny heure de pointe rehefa le manomboka amin'ny dimisasany amin'ny enina fianamina amin'ny valo amin'ny sivy sady pri Nosy-Be moa mihina amin'ny alina koa satria mafana ny ambiansa dia misy batterie zany tokony manampy tosika manome énergie dia mipitsony indray miverina rechargena dia ohatran'izay foana zany zay mazava-dehibe an'le hoe tsy maintsy asiana batterie lafo ny faharoa ilantsika amin'ny batterie dia mistabiliser an'le tension zany satria raha ohatra ka sanatria zany misy rahona mandalo amin'le masoandro tonga dia milatsaka le production tsy zéro akory fa midina dia amin'ny fotoana iny le batterie zany manampy tosika amin'izay appel mitsofoka anatin'le ligne haute tension amin'ny toban'le tsika tany Antananarivo zao dia manao an'le village artisanal dia ato anatin'ity ihany koa zany mametrahantsika ny village artisanal hoe rehefa tonga zany reo mpizahatany dia ato no toerana lehan'izy ireo raha ohatra ka hijery izy amin'ireo resaka asa tanana malagasy eto ihany koa zany ary akaiky ny lelaka ary ambany ary normalement zay moa le ny resahantsika
dia ametrahantsika ny zone résidentielle zany hoe mba ahafahan'ireo malagasy na ireo diaspora any ivelany mividy tany dia izy ihany manorina ny trano eo ambonin'izany tany zany. Fitondram-panjakana kosa dia efa anamboatra ny lalana, apiditra ny rano, apiditra ny jiro. Zany hoe tena ny zavatra dia tavintsika zany dia ny hoe mba afaka mampiasa ny volany eto Madagasikara daholo na ny olona avy any ivelany na ny olona ato anatiny ihany koa. Zava-dehibe mihitsy no anaovantsika an'izany ary za tena minso mahatoky mihitsy zay ny teneny hoe ataontsika ville pilote ty Nosy Be ity ary afaka herintaona dia efa hitantsika tsara sahady ny fivoarana ataontsika eto amin'ity toerana misy atsika ity. Betsaka moa ny olona tsy mahatoky fa jerevy tsara ny nanaovantsika ao Antananarivo. Jerevy tsara io laky arivo io miteny aminareo fa voavolana vitsy io zao ny lancentsika fa tsy ampy ao anatin'ny herintaona akory dia iova tanteraka io ho fierté amin'ny malagasy ray manontolo. Ary efa ho vita alohan'ny fandraisantsika ny fivorimben'ny SADC dia efa ho vita sady ny village artisanal, efa hipetraka sady ny jet d'eau goavana be alohan'ny nisy fandraisantsika an'izany SADC zany efa vita daholo zany amin'izany. Efa ho vitantsika koa ny centre de exposition international zany ny lalana rehetra ihany koa dia efa ary ny autoroute ny apahany voalohany dia ho vitantsika ihany koa alohan' zany fepotona farafatarany amin'ny farany taona dia ho vitantsika sady ho tokanantsika sady ny apahany amin'izany autoroute zany. Teneniko anareo zany dia rehefa tena miasa tsika dia tena miasa aingana sy miasa tsara. Eto amin'ity ihany koa zany dia isy ny station de service ary indrindra ametrahantsika an'le bus électrique ihany koa aty. Efa tsara iny ny lalana dia mba miainga aty mandrapatonga ny amin'ny tapitanàna io moa any fotsiny mila jerevana satria somary teritery ny anaovana ny parking ny bus fa dia izany ny zavatra ho ataontsika mba ho reharehany mba tsy omena mitantsika amin'ireo firenena hafa zay any ivelany. Ankoatran'izay moa ny complexe hôtelier dia afaka eritreretina ihany koa ny parc zay ao anatin'izay moa zany parc aquatique dia tokony asina sy tokony misy ihany koa zay indray moa zany dia ho jerevantsika ny mpandraraha zay mazoto anao an'izay. Ny ambiny tsy miandry an'izay tsika efa tonga dia efa mandeha daholo ka dia zay ngamba ny zavatra mahafinaritra hoe eto zany tsika retro sady samby vavolombelona ny hoe tany zay tany ngazana teo aloha dia ataontsika tany zay hipoiran'ny fampandrosoana, hipoiran'ny transformation na ny famboana tanteraka ny Nosy Be ity. Fa dia akintsika amin'Andriamanitra ny zava-drehetra fa rehefa manana ny finoantsika ary ny finoana raha anasa ozy izy madame ministre zay dia tsy maintsy vitantsika ho tanteraka ny asa fampandrosoana rehetra eto Nosy Be sy manerana ny Madagasikara. Makasitraka makately lasika rehetrarehetra dia samitsika ho tahin'Andriamanitra daholo.